fantasika amin'ny vahoaka malagasy tokoa fa araky ny kabarin'ny filoham-pirenena omaly ariva dia fantatra mazava zany fa misy ireo olona anankitelo izay fantatra fa positif tamin'ny fisiny valanaretina tsimokaretina coronavirus io. Ireo olona ireo tsy hoe marary mialaina akory sanatria izany fa ireo ny atao hoe porteur sain, afaka mivezivezy izy ireo mbola mitondra tomobila reny anankiray rehefa retina tany amin'ny toerana ametrahana azy io ka izany tsy asiny le hoe panika na hoe afatahorana angezabe zany fa misy zavatra raisindreo mpiatsehatra amin'ny fahasalamana izay mametraka azy ireo amin'ny toerana fitiliana ary fanarahana ny fahasalamana izy ireo. Izany indrindra dia mitondra antsika avy hatrany amin'ny zavatra efa nataon'ny fitondram-panjakana nanomboka tamin'ny 5 febroary teo amin'ny fametrahana an'ireo fitaovam-pitiliana amin'ireo tseranam-piaramanidina sy tseranatsambo rehetra eraky Madagasikara izay misokatra any amin'ny any ivelany. Izany ihany koa dia nametrahana ihany koa ireo tsy fahazahoana intsony mivezivezy le hoe vol commercial zany sy fivezivezena izay tapitra tamin'ny larobia tao zany dia manomboka omaly zany dia tsy misy fivezivezena intsony avy any ivelany makaty Madagasikara na avy etỳ Madagasikara makany ivelany. Izany rehetra zany dia fanapaka-hevitra lalina no eritreretina lalina no jerena ambony sy ambany, nalaina ambony sy ambany ho jerena tokoa satria maningotra ny fiandrianam-pirenena zany, maningotra ny fiainam-pirenena zany ary indrindra manana miapaka mivatana amin'ny fiainam-bahoaka. Izay zany raha ilazana mikasika an'ireny fandraisana décision zany teo anivon'ny fitondram-panjakana. Manaraka izany dia ny tsara fantatsika ihany koa dia be dia be ihany koa ny efa nolazaina tamin'ny vahoaka malagasy amin'ny hoe fiarovantsika ny tenantsika aloha voalohany indrindra. Ny fiarovantenantsika voalohany indrindra dia ny fahadiovana, izay ny voalohany indrindra. Le fanasana tanana rehefa hiditra ny trano, fanasana tanana matetika, fanasana tanana rehefa hiditra any birao sy ny sisa izay tsy maintsy ataontsika zany ankehitriny ary raha ontafika manokana ohatra dia izay mitoby miaramila rehetra dia tsy maintsy manasa tanana vao tafiditra ao mitoby tsy maintsy manasa tanana alohan'ny hiditra amin'ny birao ary izany zany no tokony ahely eraky Madagasikara araka ireny efa hitantsika any amin'ny manjery amin'ny fomba hisoroantsika ny fiapakan'ny coronavirus sanatrian'izany aty amin'ny vahoaka malagasy. Noho izany indrindra araka ny hitantsika hoe fampiasantsika ihany gel, fampiasantsika ny masque amin'ny raha fahitana an'izany raha ohatra ka misy an'izany tsika tsy voatery ho gel fa ho hazavain'ny professeur tale général l'hôpital miaramila rehefa avy eo hoe ina moa no horesahana araka ny fahaiza-manao ny eo amin'ny mpiantsera ny fahasalamana mikasika an'izany fiatrehana an'izany coronavirus zany satria be dia be koa no horesahana amin'izany. Zavatra misy koa dia manomboka amin'ny lasinainy tokoa dia hidy daholo ireo sekoly rehetrarehetra na fiakoly fanabeazana fotra zany na CEG zany na lycée zany na anjerimanontolo zany. Ny antony dia mba tsisy an'ilay hoe fivorivoriny olona be dia be satria le fivorivorina be dia be mahampahaingana ny faingam-pandehan'io virus io tsimokaretina coronavirus io ary ny tena tsy mety aza dia tsy tokony hivorontsony tsika mihoatra ny 10 mba atsahatra tsika zany ny fivorivoriana ny fankanesana any amin'ny toerana toy ny boîte de nuit zany ny any amin'ny bara isan-karazany zany ary raha azoko tsara aisa rehefa fantatrareo moa zany fa dia nangatahana ihany koa ireo mpitondra fivavahana, ireo mpitondra fiangonana mba ho jerena manokana zany tsy dia ahafahantsika hoe mivory anatin'izany toerana fivavahana zany. Fantatrareo zao fa ny Papa François dia avy any amin'ny toerana ampiasana izy no mitarika fivavahana alefany amin'ny télévision mba tsy hisoroana an'le fivorivorina be eo amin'ny Vatican satria araka ny fantatrareo any Italie dia tena nitondra faisana mihitsy ny vahoaka italiana, nitondra faisana ireo mopera mapolo maro izay ndosiny fahafatesana n'io coronavirus io dia noho izany indrindra dia hiangaviana zany tsika anatin'ny fotoana lavalava voafetra ny fitondram-panjakana moa hoe 10 ambin'ny folo andro aloha
ary mba sy dia ivory amin'ireny toerana fivavahana any amin'ny sekoly sy ny sisa sy ny sisa mba ialantsika aloha isoroantsika ny mety fianaka zany aretina zany aingana be satria zay ny voalohany indrindra ny antony hoe confinement ny filazana azy moa ny teny frantsay zany hoe fijanonana ny toerana any trano ohatra na any amin'ny toeram-piasana ohatra sisa mba andrain'izany andraikitra zany tsika manomboka amin'ny tenatsika aloha no arovantsika voalohany ahafahantsika miaro ny firenentsika ny tenatsika no arovantsika voalohany ahafahantsika miaro ny fianakaviantsika miaro ny manodidina atsika zay zany amin'ny ambangovany satria mbola itony ny resaka fahasoana rery ty micro ty dia apetraka aminareo ny filazana an'izay tokony ho lazaintsika manaraka général anankiray mazava be zay manatitra ny fiarabana ho atsika eto amin'ny ekipany televiziona malagasy miaraba raha teo koa ny mpijery ny hainao manjery amin'izao fotoana izao anatin'ny fandarana karahakorytsika jiaby araka nefa nantitra anterina hatramin'izay fanamafisana ombeny dia fantatritsika tsara fa io tsimokaretina atao hoe coronavirus io araka izany anarany zany dia virus izy io matetika ny virus dia tsy dia mananaina loatra ary zay indrindra ny itoeran'le tetikady amin'ny fiediana amin'izy io tsy tambataka ny peste izy io hoe mateza be ny fiainan'le tsimokaretina fa ty virus ty somary malemy izy ty dia miainga tamin'izay daholo reo tetikady rehetra manomboka amin'ny fanasana tanana matetika ny fanasana tanana ny fototry ny findranana tsy fifindrana amin'ny sarambabem-bahoaka zay andehananao na any amin'ny toerana ampiasana na any tokantrano ny fanasana tanana zany ny voalohany indrindra aloha manasa tanana amin'ny rano sy savony dia maty io tsimokaretina io fa ro manarakaraka izany ny raha ohatra ka sendra hoe mievina ianao na mikohoka dia le mievina sy mikohoka ao anatin'ny kio satria raha amin'ny tanana mifindry iny fa ny anatin'ny kio ao zany mievina sy mikohoka fa tena dia ny fanajana ireo lay elanelana ray metatra raha ohatra ka voatery tsy maintsy iresaka na voatery tsy maintsy dia tokony asiana fanajana an'izay le ray metatra zay zany mba tsy ampifindra aingana isin'le fifanakekezana iny satria raha sendra mikohoka tampoka na mievina tampoka le pitidrora sy ny fofinaina iny dia tafita raha latsaky ny ray metatra ny elanelan'ny olona anankiroa dia ny fanonefany dia izay hoe ny fierovanao ny tenanao raha ohatra ianao zany ka tsapanao hoe za somary seriserena sy anina miaro tena ianao aloha fa iny fierovanao tena iny dia miaro ny hafa raha teo koa ny fepetra tsy maintsy raisy ny fitondram-panjakana moa izay efa manao ny azo atao rehetra zay tokony atao rehetra na amin'ny fierovana zany ary rentsika maly fa reo olona zay nolazaina fa misy n'le tsimokaretin'ireo manao an'le aretina nefa tsy marary be dia marary be araka ny tenin'Andriamantomisy ireo dia raisy ny fitondram-panjakana amin'ny zato isan-jato ny fitsaboana azy ireo fa ho atsika kosa dia mitohy ny fepetra fierovana satria io ihany no fomba anankiray tsy anaparitahana an'io tsimokaretina coronavirus io antitra terina ombeny foana zay raha ohatra eo manodidina atsika ka misy an'le olona antsoina hoe olona marefo ny olona efa somary bebe taona ny olona marefo ny olona efa manana aretina mitaiza dia izy ireny koa arovana raha manodidina azy ireny ianao zany ka mahatsiaro hoe za mikohokohoka sy ianina nefa tsy mbola mampiseho an'le aretina akory le sotra aretina dia mba alavirina izy na manao masika ianao ny masika tsy voatery ty masika ty zay koa aloha manjary mahatonga fahatahotra ny tahotra no voalohany mampiaina ny fiarovan-tenantsika ary mahatonga atsika manana fihetsika tsy voatandrina sy tsy voafehy zay zany no tsara omarina ny sin'ny fahatoniana eo amintsika ary indrindraindrindra ombieny avereno ao an-tsaina foana inona moa no tokony ataoko ianao hatrehan'ity toejava-misy ity manasa tanana aloha dia
manaja n'le elanelana dia ny faharoa miaro ny tenako raha ohatra ka mila arovana ny tenako ary miaro ny hafa. Manarak'izay a dia raha ohatra misy fanontaniana dia efa voalaza na eo amin'ny sehitry ny fahasalamana manokana dia misy ireo laharana maimaim-poana 0710 a ary raha ohatra ka lafiny ara-pahasalamana manokana koa na lafiny any dia ny 370 azo atao tsara ny manontany zay mombamomba rehetra. Ny momba ny sorotra-retina isakariva dia mahitatsika fa misy averimberina ny fanazavana ireo momba ny sorotra-retina ny tsimoka-retina coronavirus ireo. Tandremana tsara zany fa tsy mikohoka rehetra sy ny manavy rehetra sy ny mararitratra rehetra dia coronavirus daholo. Zay ny tsy maintsy ananatsika fahatoniana mba ananatsika izay le filaminantsay zay hoe mila manontany na mila miantso ny laharana maimaim-poana. Zay angamba ny afatra tsy maintsy tsindrina ao anatin'izay rehetra zay. Ilain'ny vahoaka malagasy ny mahafantatra ary amafisina antraterana tranatrano zay zavatra zay mba hisian'ilay fitoniana ary dia tena tonde tokoa ilay jeneraly nitondra an'izay fanazavana izay. Ndray mety minisitra mbola manana mila zay? Voalohany indrindra moa zany araky ny tenen'ny professeur atao dia mila fitoniana atsika vahoaka malagasy. Tsy tokony kropaka atsika satria gaga fotsiny tamin'ny alina mijery ny zava-misy teto Antananarivo dia nisy lahatra tany amin'ny tombontsoloka, lahatra tany amin'ny pharmacie mividy fanafody, mety angamba mety androany maraina angamba dia kropaka daholo ho any amin'ny supermarché sy anao provision. Zay tokony atao ihany raha ilaina zany satria tsy maintsy ataontsika moa ny fanaovana an'izany provision zany. Fa raha resaka solika ohatra dia efa nanambara ny tompon'andraikitra amin'ny tandrify amin'izany fa manana réserve amam-bolana maro tsika ka tsy ilaina ny mandeha mizakazaka eny amin'ny tomposoloka eny satria betsaka ny solika eto amintsika ary omaly voamaly dia mbola misy sambo tonga miantsona ny Toamasina izay mitondra solika ho an'i Madagasikara. Tahak'izany koa ny olona ny eny tsy mahazo mivezivezy fa misy entana izay ilaitsika raha fanafody ohatra dia tsy maintsy ho tonga eto Madagasikara zany. Tsy azontsika atao hoe tapitra daholo ny fanafody fa efa mandray andraikitra amin'izany koa ny fitondram-panjakana eo amin'ny lafiny approvisionnement na fanafarana n'ireny entana izay tsy maintsy ilaitsika ireny toy ny fanafody zany ka tsy ilaina zany ny mandeha mizakazaka mividy ina le fanafody hovidiana koa moa satria misy dokotera manazava, misy tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana manazava hoe inona ny zavatra tokony atao raha sanatrika misy an'izany. Fa tsika koa tsy hanao dokotera tena ihany koa araka ny tenin'ny professeur atao hoe tsy vao mikohaka ianao na manavinavy dia fa coronavirus zay fa mba mbola fitiliana zany zavatra zany ary izay no iangavianasika vahoaka malagasy ho tony. Manarak'izany dia aoka itsika vahoaka malagasy, aoka tsika tsy fanararaotra, aoka tsy fanararaotra satria eny ihany koa maly fa dia tampotampoka eo ny sasany dia mampiakatra ny vidim-bary, mampiakatra ny vidin'ny menaka, mampiakatra ny vidin'ireo sakafo izay ilain'ny vahoaka malagasy isan'andro. Aoka tsika tsy fanararaotra fa aoka ampiseho ny tena hoe fihavanana malagasy, zay mampiavaka atsika izay fihavanana izay ary aoka itsika hifampitsinjo amin'ny sarotra satria ny fiarahantsika vahoaka malagasy manontolo, ny fifandraisan-tanana, ny fanehoantsika ny malagasy olom-pirenena navaninatsika zany ny voalohany fitaovana hoentsika miady amin'ny coronavirus io ary amin'ny fanarahana ny fitsipika rehetra apetraky ny fitondram-panjakana, ny fitsipika rehetra apetraky nireo mpiasan'ny fahasalamana, izany no tadiavintsika hoentsika miady amin'ny coronavirus. Eto dia mitodika manokana aminareo mpiasan'ny fahasalamana, dokotera mpanampy, mpitondra ambulance, ianareo mpiasan'ny hôpitaly rehetra, makasitraka anareo tokoa ny vahoaka malagasy satria ianareo no tandroka arony vozona amin'io resaka coronavirus io ka dia makasitraka sady ianareo zay ary misaotra betsaka sady amin'izay vita sy mety mbola ho ataonareo. Makasitraka tompoko. Mbola manana afatra farany dia ianao professeur? Ny afatra farany dia izay le efa nantitra terina teo zay, tsarovo tsara fa ny fomba fitondratenantsika ny maha olom-pirenenantsika eo anatrehany izay ady ataontsika amin'ny valana retina io no mahatonga antsika andresy na tsy andresy
izay zany no tsy maintsy ifantohantsika voalohany amin'izany dia ny fitoniana any antsika tsirairay avy aloha dia ny fitoniana amin'ny ankapobeny tsisy tokony ampiropaka ary tsy misy tokony ampiahiahy fa ny fepetra rehetra ny andraikitra rehetra dia efa noraisina daholo araky nefa nyteneny nisana ambaratonga pahefana rehetra misy eto amin'ny firenena. Misaotra tompoko. Mazava.